Ireo volana niaina tao anaty rano ny mponina etitra ny dimy anosipatrana. Ireo volana tsy misy bijery miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka. Izao ny tanàna misy anay dia mba mangataka fiantrano amin'izay mpahefana rehetra. Isan'ireo renim-pianakaviana miaina ao anatin'ny tsy fisiany antitra, miandry fatratra ny fahatongavan'ireo malala-tanana hanolotra fanampiana ho azy ireo. Androany totosan'ny nofinofiny. Izao izany izay dia hakakely izay fanampiana ho an'ny association ity. Ahoana nahafantaranareo misy fizarana? Ny fokontany taty aminay no nanentana ho anay. Anaingary izato izy. Vonina avokoa ny volany angalana ny sakafo masaka ho azy tsy mianaka. Tonga eto amin'ny sekolim-panjakana Pangabe Anosipatrana, ipokolona ny tokotany. Traboana manodidina ny arivo mahery ny tonga eto, samy miandry ny fiantsoana anarana. Soaly Marara Clara. Fanirmbola asa. Isan'ireo sekolim-panjakana mandray traboana ihany koa ny eto. Efitrano maro eto no feno traboana. Tsy vitsy amin'izy ireo ny zoky olona. Isan'izany bebe Juliette, valopolo taona, tsy afa-mamindra, voatery miandry izay tolo-tanàna omen'ny olona azy. Mampalelana raha tsy havana, raha tsy zanaka, samangakaliana ho aniko. Association Fity no tonga namaly ny antso androany. Tsy miova ny tarigetra ho an'ny association Fity, fanampiana sy fanatonana akaiky ireo sahirana. Zahay dia manao midiny fotony hatrany dia arakaraky n'izay antsoko misy kory zareo miantso hoe tena tsy misakafo zahay, tsy misy mijery dia tonga izahay. Herinandro izay no nanombohan'ny hetsika fanampiana avy amin'ny association Fity hatreto olona Amanarivo no nahazo ny anjarany. Ratukisikisao maneo zay tena natin